toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio mananjo ifidy ianao Kristy no fahamarinana ahako ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona toko efatra amby folo andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy Jesosy taminy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako ao amin'izao tontolo izao kosa famitahana ahako ny voasoratra ao filazantsarany Jaona toko fahavalo andiny fahaefatra amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy dia mpamony olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy dia ny azy no lazaina satria mpandainga izy sady ray ny lainga Kristy no fahazavana ahako ny ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina andiny fahaenina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy izy ihany no manana ny tsy fahafatesana mitoetra ao amin'ny mazava tsy azo atonina izy izay tsy hitan'ny olona sady tsy hainy jerena ho azy aneny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay amen ary ao amin'ny satana aizina ahako ny amin'ny Efesianina toko fahaenina andiny faharoa amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa isika tsy mitolona amin'ny nofo mandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia ny amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra anao sisa ny safidy mivavaka isika raha eo ifikitra aminao ao ary arovy amin'ny fakapana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta amen mandrapiaona tompoko.